Zay ny amin'iny fa tahaka ny fanao isan-taona kosa dia manokana andro iray hanatanterahana hetsika fambolen-kazo ny fianakaviamben'ny Mpanazava eto Madagasikara. Tamin'ity andro androany ity no nirsoan'izy ireo tao anatin'izany hetsika izany. Mandray anjara feno ny fiarovana ny tontolo iainana ny Mpanazava eto Madagasikara. Amin'ny mampanazava azy ireny dia mijoro fitaratra sy hompanentana eo anivon'ny fiarahamonina izy ireny. Antony nanaovana fanentanana azy ireo sy fampiarana ny fanasana tanana amin'ny savony, ny fitsitsiana angovo ary fomba hamadihana akora tsy mety levina ho zavatra azo ampiasaina moa izany. Iara-malala fa ny fambolen-kazo dia adidin'ny isam-batan'olona ko dia mandray andraikitra amin'ny adidy amin'ny tanindrazana izahay satria iray ao amin'ny tanjonay ny manao adidy ho an'ny hafa. Aoriana fambolen-kazo dia mbola misy sanasa samihafa ho ataon'ny sapana telo mikasika ny fikajiana ny tontolo iainana. Natokany Mpanazava eto Madagasikara eo anivon'ny fiangonana protestanta ho andro fiarovana ny tontolo iainana ny androany. Ka akoatra ireo fanentanana samihafa momba ny fiarovana ny tontolo iainana ireo dia nitanterahana androany ny fambolen-kazo izay nentina hanamariana izay fiarovana ny tontolo iainana izay ka teto Ambalavao Sud amin'ny lalam-pirenena faha-7 no nanatanterahana izany. Nanasongadina ny fotoana arak'izany ny fampianarana ireo mpikambana ny solitena Mpanazava manerana ny nosy izay tonga teto ny makasika ny teknika ny fambolen-kazo. Akoatra ny fanamafisana ny firalahiana ao amin'ny sampikambana dia nampatsiahivina teto ireo sotoavina skoto. Nanome aina ny fotoana ihany koa ireo karazana fanentanana skoto samihafa.